Alohan'ny fetin'ny Noël dia efa nisy ny ezaka nataon'ny fiadidina an-tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàna indrindra ny fanesorana ny fako izay mivangongo. Ndray andro taorian'izay fankalazana ny fetin'ny Noël izay dia efa tazana fa miantsoroka manatanteraka ny asany sady tompona andraikitra avy eo anivony izay komina Antananarivo renivohitra izay. Nampimenomenina ny mponina amin'ny toerana maro herinandro vitsivitsy lazy izay ny fivangongon'ny fako manerana ny tanàna. Tsy niampitso ny fety any raha ny voalazan'ny Taleny Serasera avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no manatanteraka asa fanadiovana ny tanàna ny avy eo anivon'ny komina fa mialohan'ny fety dia efa nisy ny ezaka lehibe izay notanterahina. Raha ny resaka fako aloha dia talohan'ny krismasany dia efa teo amin'ny 20 isanjato ny point noir izany hoe ireo fako miangona izay nampimenomenina zany amin'ny efa afaka ny amin'ny toerana anankiray moa zany izay anaovan'ny olona dépôt sauvage dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 camion eo ny fako ny point noir iray zany dia ireo zany efa 20 isanjato efa afaka tanteraka. Ny olana mipetraka dia misy foana ny olona manao mamerina ny fako zany eo amin'ilay toerana mbola manary fako vovondray eo amin'ilay toerana. Ny tena tsindriana ihany koa indrindrindrindra zany ny daba-dôrdira moa zany dia natokana ho an'ny fako any tokantrano ordure ménagère ihany fa tsy azo an'ireo orinasa zany anariana fako ary tsy azo ihany koa anariana fako avy amin'ny bosaiary zany ohatra hoe fanapahana hazo na fanapahana amin'ny fanapahana hazo amin'ny fitondrin'ny fahavaratra zao tsy azo arinina eny zany ny fako toy ireny. Ny atoandro teo moa dia mbola nahitana mpanadio lalana izay teny Analakely. Manadio zay raha TTR zay vao tena manadio mihitsy satria ao amin'ilay fentiny ny asa vao tena maty dia tsy maintsy mihezaka mako mihitsy amin'ny asa. Raha nandrano zao na nisaka ny firina vao nanao ny asa fanadiovana izay. Zay mitoresika miditra amin'ny enina dia mirava amin'ny 12. Amin'ny ankapobeny dia telonjato sy arivo taonina isan'andro ny fako eto Antananarivo renivohitra izay mila rofona ka solika mitetina any amin'ny 5 tapitrisa ariary isan'andro any raha ny fantatra no ilaina ho fanesorana azy ireny. Tsara ho tsy aivina fa maro ireo nitondra fanampiana ny komina Antananarivo renivohitra mba ho fanomezan-tanana amin'ny fanadiovana ny tanàna. Ao ny faritra Analamanga na dia mbola tsy nivoaka aza ny vola izay nampanantenainy, ao ihany koa ny fiadidinan'ny tetezamita na avy eo anivon'ny primature, ny vondrona Europeana ary ny PNUD.